Araky ny fantatsika dia efa misy ny atao hoe état d'urgence eto Madagasikara araky ny didim-panjakana niraisina teo amin'ny filan-kevitry ny minisitra. Izany état d'urgence zany dia mametra avy hatrany zavatra maromaro eo amin'ny lafiny fiainana amin'ny andavanandro. Isan'izany ny tsy fahazahoana mandehandeha na hoe les restrictions de déplacement zany. Isan'izany ny tsy fahazahoana mandeha amin'ny alina na le hoe couvre-feu zany. Kasika ny fiainantsika manokana dia iangaviana antsika vahoaka malagasy hanaraka ny fepetra rehetra. Inona ny antony? Ny antony ange dia tsotra kely. Ny antony dia satria efa misy io tsy mikaretina coronavirus io eto Madagasikara, indrindra fa eto Antananarivo sy any Toamasina. Noho izany indrindra dia napetraky ny fitondram-panjakana ny tsy fahazahoana mandehandeha na hoe koa hoe ny fijanonana any an-trano marimarina kokoa izay atao hoe confinement, mesure de confinement. Tahaka izany koa ny any Toamasina voalohany sy faharoa, ary eto dia miteny hoe amin'izay toerana kosa tokony efa ilana an'izany raha misy ny fatahorana hoe fisian'izany valanaretina zany dia misy mesure de confinement tokony horaisiny ireo solon-tenam-panjakana any amin'ireny toerana ireny. Izany tsy fahazahoana mandehandeha zany dia hoentsika tsy hahapalaky ny fivelaran'io valanaretina io ary izay ny tena dikany. Izany ny antony nanidina ny sekoly rehetra eto Madagasikara. Izany ihany koa no antony ny fanarahan'ny fitondram-panjakana tamin'ireo mpitondra fiangonana avy eo amin'ny FFKM izay mba sisian'ny fidirana any am-piangonana anatin'ny fotoana voafetra mba ahafahantsika tsy mitangorona, ahafahantsika manaja an'le ray metatra sasany isan'olona, ahafahantsika mba manamora ny fiarovana ny tenantsika amin'izany valanaretina coronavirus zany. Izany ihany koa ny antony nisy namelana an'ireo taxi be sy ireo taxi aloha, satria raha taxi be dia hitanareo fa mifanohizina ny olona dia mba ahafahantsika miaro ny ainy be sy ny maro. Satria ny fiarovana ny be sy ny maro nahafahana miaro ny malagasy ray manontolo. Iangaviana ihany koa aza mba tsy hisy ny fitangoronan'olona be loatra, satria izany rehetra izany dia mba ahafahantsika manamora ny fiarovantsika amin'izany coronavirus zany mba tsy hisy le fitangoronana dia hampalaky ny fivelaran'izany tsy mikaretina zany sanatria amintsika mianakavy. Ka miangavy antsika vahoaka malagasy hanaja ny fepetra entitra izay raisin'ny mpitandro ny filaminana amin'ny toerana samihafa na eto Antananarivo na any Toamasina zany. Eny fa ny amin'ny faritra rehetra izay mampiatra an'izany dia mba hajaintsika ny fepetra rehetra raisin'ny mpitandro ny filaminana. Raha tsy manaja an'izany fepetra zany ianao dia ianao zany voalohany indrindra tsy manaja ny vahoaka malagasy manodidina anao. Raha tsy manaja an'izany fepetra zany ianao dia ianao zany no naman'io valanaretina io miditra eto Madagasikara. Noho izany indrindra dia miady amina fahavalo tsy hita maso tsika, miady amina fahavalo izay tsy maintsy horesantsika sika dia ajao reny fepetra ry vahoaka malagasy ary angaviana tanandroy ianao mba hanaraka ny izay fepetra rehetra izay apetraky ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompon'andraikitra mpiatsehatra eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Ary eto indrindra dia midera manokana anareo rehetra mpiasa ny fahasalamana, ianareo dokotera, ianareo mpisabo mpanampy, ianareo mpiasa ny fahasalamana rehetra, satria ny andraikitra raisinareo dia mavesatra sy ngezabe ka dia mankasitraka anareo ny malagasy manontolo, mankasitraka anareo izay ato amin'ny ministère ny fiarovam-pirenena, mankasitraka anareo ny tafika malagasy manontolo, ny mpitandro ny filaminana amin'ny asa izay ataonareo satria asa makadiry fiarovana ny tanitsika zany, fiarovana ny vahoaka malagasy tsika zany.